Mbola amizay vaovao politika zatrany dia tsy tena manana fahaleovan-tena tanteraka ny CENI ary mbola miankin-doha amin'ny governemanta hoy ny solombavambahoaka Djaosera Irène. Manoloana io dia nitondra fanitsiana ny lalàna 2024 tsipika aotra 20 mikasika ny CENI ity parlemanta ity. Ny CENI no tokony mamaritra ny tety-androm-pifidianana naraka ny tolo-dalàna narosony ny depute nalalava Djaosera Irène. Tety-andro izay tokony avoaka herintaona mialohan'ny fifidianana entina ialana amin'ny korontana sy krizy aorian'ny fifidianana araka ny fanitsiana nentin'ity parlemanta ity. Manao proposition zany CENI dia ny governemanta no mandray fanapahan-kevitra. Aiza ny fahaleovan-tena ny CENI amin'izany zavatra zany. Zay zany mahatonga anahy nanao proposition hoe tokony CENI zany ama-CENI azy no manao mifixe nametra ny tetik'androm-pifidianana rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena. Zay zany tokony ho izy. Ary zay zavatra zay tsy ataony maimaika foana fa tokony aty amin'ny taona iray taona ataontsika hoe 6 mois na hoe iray taona alohany le taona itsahana anaovana fifidianana dia tokony efa hivoaka ny calendrier électoraux rehetra. Nitondra fanitsiana ihany koa ny lalàna mifeny vondrom-bahoaka hitsinjara-pahefanina. Anisan'ny nitondran'ny fanitsiana ny 9 Fahavalo, 430, 330, 250, 250 ary 450. Ho an'ity depute ity noho ny mahafototra ny fampandrosoana ny faritra, tokony fifidianana mivantana no isafidianana ny lehibe ny faritra, manohitra ny fisiana kandida resy tamin'ny fifidianana be ny tanàna ao anatin'ny filakevitry ny depute Djaosera Irène. Ka raha ohatra ka olona tsy lany be ny tanàna no tafiditra ao anatin'ny membre ny conseil, tsy possible za miteny an'izany, tsy possible ny ahafahany be ny tanàna hiasa milamina. Zay no mahatonga reo chef de district misedra olana ny akamarony chef de district amizao. Ho an'ity parlemanta ity dia tokony atao mitokana ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolontsaina. Ny tolo-dalàna roa avy amin'ny depute nalalava ireo dia andalo asam-boamera eny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza.